eo amin'ny taranja taekwondo ITF ihany koa dia handray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika isika malagasy amin'ny alalan'ny zareo avy eo amin'ny fiezama amin'ny faraparan'ny herinandro zao no anatanterahana izany faninanana izany atsy Ethiopia Addis Abeba ka mpiatroka 270 no andeha handray anjara amin'izany faninanana izany efa orovolana mahery no nanomatena ihany koa ireto mpanao taekwondo avy eo amin'ny fiezama ireto. Andray anjara amin'ny faninanana afrikanina isika malagasy eo amin'ny taranja taekwondo ITF efa orovolana zay no mamoatena ny ekipa pirenena malagasy izay hiatrika izany faninanana ho an'ny taekwondo ITF izany. Ny fifaninanana izay andraisan'ny taekwondo ITF fiezama anjara zany amin'izao fotoana izao dia hiatrika ny 3e championnat d'Afrique zany izahay izay atao Addis Abeba Ethiopie. Ny fotoana hiatrehana izany fifaninanana afrikanina zany dia amin'ny faharoa sy ny fahatelo ny volana aogositra ho avy zao, izany hoe amin'ny herinandro ambony zany fa manomboka ny 35 zany dia tokony tonga any Addis Abeba reto mpiaroko reto ary ao anatin'izay ny anaovana ny fandaminana rehetra dia miatrika ny fifaninanana ny faharoa sy ny fahatelo ny volana aogositra ho avy zao. Manana solitena firy amin'ny fifaninanana io? Nisan'ny solitena handray anjara zany ao anatin'ny fifaninanana dia miisa 150 izy ireo dia ny mpikarakara moa ao anatin'izany ny tompon'andraikitra eo amin'ny fihasalamana ny dokotera zany dia eo ny coach dia eo ihany koa ny lehibe ny délégation dia manodidina ny 450 zany ny délégation tokony handeha hiatrika izay fifaninanana izay. Manahoana ny etomanana amin'izay fandehanana ny Addis Abeba zay? Eo indrindra zany no tena anaovana antso avo ho an'ny tompon'andraikitra rehetra zany sy ho an'ny malala-tanana satria io fifaninanana andraisantsika anjara ny Addis Abeba io dia fidirana tanteraka zany ao anatin'ilay vondron'ny afrikanina ao anatin'ny mpanao taekwondo ITF. Noho izany anisan'ny efa mendra ro toerana lehibe isika Madagasikara zany amin'ny fandraisana anjara io kanefa ny ento-manana zany hateto aloha dia mbola tsy ampy tanteraka mihitsy ka anaovana ihantso avo indrindrindrindra ny ao anivon'ny ministera sy ireo malala-tanana rehetra zany. Inona avy andraisantsika anjara amin'ilay faninanana? Ny andraisantsika anjara ao anatin'ny fifaninanana zany dia ny matsogi na ny combat dia eo ihany koa ny tolona na ny fihetsika amin'ny rindra katamo no afantarantsika an'izay. Ao anatin'ny tolona zany misy sokajy 4 no andraisantsika anjara manomboka eo amin'ny premier dan zany ka hatrany amin'ny 4e dan. Ireo sokajy 4 io zany andraisantsika anjara ao anatin'ny tolona. Eo amin'ny matsogi indray na ny combat dia manomboka eo amin'ny sokajin-danja 720 kilao no andraisantsika anjara ka hatrany amin'ny sokajin-danja 520 kilao miakatra zany. Ireo zany misy fiady avokoa ao anatin'ireo ary tena azo ambara hoe efa au top zany izy ireo ary manatena mihitsy ny andrombaka medaly maromaro zany sika Madagasikara amin'ny fotoana ito. Manahoana izay taekwondo ITF zay mihoatra amin'ny misehatra afrikanina zany raha sika Malagasy? Eo amin'ny sehatra afrikanina zany raha hita tamin'ny faninanana afrikanina voalohany sy faharoa zany izay teo alohan'ity andraisantsika anjara ity ireo fifaninanana rehetra voalohany sy faharoa ireo zany dia ananana avokoa zany ny sary rehetra tamin'ny fanatanterahana izany dia tena mahavelom-bolo tokoa fa anisany manana toerana lehibe tsika ary afaka miatrika tsara ao anatin'izany fifaninanana zany ary tenaina mihitsy ny fandrombahana ny medaly zany na eo amin'ny combat zany ny eo amin'ny matsogi zany na eo amin'ny tolona. Ho an'ireo mpikatroka dia hanambaran'izy ireo fa vonona tanteraka izy ny hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ity faninanana ity.
Fanomanina aloha zany efa tomombana satria teo amin'ny roa volana taona no manana an'ity fanazaranteny ity zany a taorian'ilay fananana atao tao amin'ny Kianjanotafo tamin'ny fafito amby roapolo volana May lasa teo, avril lasa teo, dia efa mivondrana zany reto izay reto zany no manana ity championnat d'Afrique andiany fahatelo ity. Isan'andro zay maraina sy hariva zany zay nahitran'izay roa volana zay nikapoka anao fanazarantena foana tato amin'ity toerana ity dia tany ambony zay zany. Eo amin'ny inona zao no andraisanao anjara? Andraisako anjara zany eo amin'ny combat na hoe match hockey latsaky ny valopolo kilao. Nahoana ny tokony miezakitsika zany ary mampanantena fitondra medaly tsika ho an'ity karetsika ity. Mbola lavitresaka nefa ny hoenti-manana amin'ny fandehanana atsy Etiopia araka nambarany zareo solitena ny taekwondo ITF ao anivon'ny Fezama ka dia manao antsoavo amin'ireo manam-pahefana sy fanoana.